Ry vahoaka malagasy, ianareo mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny Repoblika, Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena, ianareo solom-bavam-bahoaka miara-miasa aminy, ianareo manamboninahitra sivily sy miaramila manatrika etona tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafaliana no iarabako ny malagasy rehetra tsy akanavaka amin'ity andro hariva ity. Mety efa tsy izoviana aminareo itsony ny antony itsanganako eto anio, iara-malala fa andro vitsivitsy lasa izay dia nitsahatra tamin'ny asany ny gouvernemanta teo aloha. Tsy maintsy mandroso anefa isika ary mila mandray fanapahan-kevitra faran'izay haingana indrindra mba tsy hampitarazoka ny raharaham-pirenena. Noho ny ameana ary mba ho fitandrona ny tombontsoa ambony firenena, ny tenako rehefa avy nifandinika tamin'ireo manam-pahefana maefa voatondro ny lalam-panorenana dia manendry ny Andriamatoa Rajonarson Mamtina Jeannot Ruffin ho Prime Ministre lehibeny gouvernemanta. Isaorako etony ianareo rehetra avy amin'ny sehatra maro lafy izay nitondra anjara biriky ka niezaka. Ny nitondra tolo-kevitra tao anatin'izany fandraisana fanapahan-kevitra izany. Isaorako ihany koa isika manam-pahefam-panjakana rehetra tamin'ny finiavana sy ny fahavononana hitondra vahaolana haingana ao amin'ity firenena iaraha-manana ity. Eto dia mitodika aminao manokana ny tenako Andriamatoa Prime Ministre, maro ny adidy sy andraikitra miandry anao. Izany dia manomboka amin'ny fandrafetana faran'izay haingana indrindra ny gouvernemanta vaovao. Manaraka izany ankinina aminao sy ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao io ny fanatanterahana ireo politika panjakana fanavaozana ary mitaky vokatra haingana sy mivaingana amin'izany ny tenako sy ny vahoaka malagasy. Takina aminao ihany koa ny fampivondronana ireo ankolafikery rehetra eto amin'ny lafivalony nosy. Mbola maro ireo toromaroka ampitaiko rehefa tafatsangana ny gouvernemanta vaovao. Fa ny zavatra tsara ho tsindriko eto ary apatsiahivo koa fa misy antony ny fidianako anao Andriamatoa Prime Ministre. Tadidinao zany tamin'ny fiainanao nandritra ny tetezamita. Mbola manamboninahitra ianao tamin'izany, manamboninahitra miaramila. Nahazo tsindry tamina manamboninahitra ambony anankiray tao amin'ny tetezamita dia aleonao nametra-pialana. Zany fanapahan-kevitra goavana izay nitondranao lalakafa ka nahatonga anao amin'izao Prime Ministre zao, mety rano miaramila ianao mety tsy tafapetraka teo. Zany no anisany nandroko anao. Mila fanapahan-kevitra goavana ty firenena malagasy ty. Anatiny ataontsika hoe kion-dalana tsika zao. Raha olona hanaradrery rano fotsiny, hanaraka ny politika efa mahazatra teo aloha no mipetraka amin'ny toeranao io dia tsisy zavatra iovy eto Madagasikara. Manaraka an'izay Andriamatoa Prime Ministre, ny aina lalandava ianao tao anatiny ady amin'ny kolikoly. Mbola vao lieutenant ianao tamin'izay dia efa tany amin'ny Bianco ary izay angamba no nahatonga ny tsy fanarahanao tamin'ny lehibenao tamin'izany ka nahatonga anao nametra-pialana tsy ho manamboninahitra tamin'izany. Dia izay fahitsinao izay Andriamatoa Prime Ministre no tadiaviko itsangananao manomboka androany, masinandro androany, asehoany vahoaka malagasy fa mila olona mahitsy ty firenena ty. Mila olona tsy azo avilivily, tsy voavidim-bola. Zay no anisany nametrahako anao amin'ny toeran'io ka irariko mba hitarika ny vahoaka malagasy, gouvernemanta vaovao izay atsanganao ianao amin'ny lalana madio mba hapisy ny fanantenany malagasy amin'ny mety mba hampihiratra ny masoandro ny ty firenena ty. Raha tsy misy mitsangana manova ny lalan-dririnina izay efa mahazatra hatramin'izay dia tsy hiova ty Madagasikara ty. Koa mitsodrano anao ny tenako hahavita be ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ho tsara fanapahana ianao Andriamatoa Prime Ministre farany tale general ianao tamin'izany fotoana zany fa nasanidina teny Akianja. Rehefa tsy mety na ny zavatra ataoko dia mitenena ianao Andriamatoa Prime Ministre fa aza manaradrery rano fotsiny.
makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavo any tanindrazana. Zay zany ny voalohany teniko angambany ny fisaorana ny Andriamatoa lohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara nametraka fitokisana amiko. Misaotra ihany koa ny antenimera pirenena matoa voateny moa zany dia nalaza ny sekoly ny fiaramiasan'ny fitokisana fanavaozana sy ny pirenena. Ny manaraka an'izay voateniko ny tenako androany dia iona anatiny ny Andriamatoa amin'ny fandrafetana ny gouvernement izay tena tsy ho ela io titsika mila miasa aingana, mila miasa tsara fa miandra voaka malagasy ary voaka malagasy tsy mahandro tsony dia manolo tena ny tenako zany tsy andeso famerana voaka malagasy. Inona ny fepetra voalohany noretinao Andriamatoa alohan'ny passation atoko farany eny fa tonga dia informeny eny atoko faran'izay. Misy antony ny fidianako anao Andriamatoa Prime Ministre, tadidinao zany tamin'ny fiainanao nandritra ny tetezamita, mbola manamboninahitra ianao tamin'izany manamboninahitra miaramila, nahazo tsindry tamina manamboninahitra ambony anankiray tao amin'ny tetezamita dia aleonao nametra-pialana. Zany fanapahan-kevitra goavana zay nitondranao lalakafa ka nahatonga anao amin'izao Prime Ministre zao, mety raha ny miaramila ianao mety tsy tafapetraka teo zany no anisany nandroko anao. Mila fanapahan-kevitra goavana ty firenena malagasy ty. Anatiny ataontsika hoe kiondalana tsika zao. Raha olona anaradrery rano fotsiny, hanaraka ny politika efa mahazatra teo aloha no mipetraka amin'ny toeranao io dia tsisy zavatra iova eto Madagasikara. Manaraka an'izay Andriamatoa Prime Ministre, ny aina lalandava ianao tao anatiny ady amin'ny kolikoly. Mbola vao lieutenant ianao tamin'izay dia efa tany amin'ny Bianco ary zay angamba nahatonga ny tsy fanarahanao tamin'ny lehibenao tamin'izany ka nahatonga anao nametra-pialana tsy ho manamboninahitra tamin'izany. Dia izay fahitsinao zay Andriamatoa Prime Ministre no tadiaviko hitsangananao manomboka androany, masinandro androany, asehoany vahoaka malagasy fa mila olona mahitsy ty firenena ty, mila olona tsy azo avilivily, tsy voavidim-bola. Zay no anisany nametrahako anao amin'ny toeran'io raha tsy misy mitsangana manova ny lalan-dririnina zay fa mahazatra hatramin'izay dia tsy hiova ty Madagasikara ty. Farany tale generaly ianao tamin'izany fotoana zany fa nasanidina teny Akianja. Rehefa tsy mety nan zavatra ataoko dia miteneny ianao Andriamatoa Prime Ministre fa aza manara-drery rano fotsiny.